Matsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Zay ry tompo malalanay io mba feno ny herim-panahy lehibe avy aminao zay Jesosy mba ahafahanay mandray an'izany tsara omponay ary ny fonay koa manenty ianao Jesosy dia mba fitosy ny raha sononao re mba ho tonga tany lonaka ny rino ny tany teninao mba ho afaka maka tsara hivelatra tsara ao anatinay ny teninao ary indrindra hiteraka vokatsoa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Zay rehetra kosa Jesosy malala tsy avy aminao dia mba mangataka amin'ny lela-palady aminao zay poteo levony dory any amin'ny farimy rehetra avy Jesosy tsy hanana anjara amin'izao fotoana masina izao. Dia mitenena raha tompo malalo fa vonona ianao izay mpanomponao. Amen. Mbola mpitiavana tanteraka ry hava malala amin'ny tompo no iarabanantsika tsirairay avy ary mbola mpifaliana ihany koa no hanonana ho antsika rehetra ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany ny 120 manomboka ao amin'ny 110 ka hatramin'ny 170. Tantara voalohany toko 120 ny 110 ka hatramin'ny 170 ho vaikitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Koa dia nisaotra an Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ny ianao Jehova o Andriamanitry ny Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova o ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehova o ary anao ny fisandratana olohany ambonin'ny izy rehetra. Ary avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary anao no manjaka izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka aka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Ko ankehitriny misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no nahazahoanay hery anatitra toy izao, fa avy aminao ny zavatra rehetrarehetra ary avy aminao ihany koa ary avy taminao ihany koa no nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny ao anatrehanao izahay tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aloka ny androna ety an-tany ka tsy misy fanantenana. Ry Jehova Andriamanitra eo, rehetra zavatra rehetra novorinay nanaovanay ny trano ho amin'ny anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao ary anao raha teo ireo. Ary fantatro ry Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny foa ary mamankasitraka izay mahitsy ary any amiko dia ny hitsi-poko no nahazo tokona natitra ireo zavatra rehetra ireto. Ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay vory eto nazoto hitondra fanatitra ho anao. Amen. Zany teny zany ndray ry havana no angalantsika fampahirezana androany. Ataontsika ho vantsim-panahy tsy ho amin'ny andro androany ihany fa tena amin'ny androntsika rehetra mihitsy. Zany no angalantsika fampivantsim-panahy androany. Ny zavatra hitantsika eto ry havana amin'izao andinin-tsoratra masina izao dia tsy misy afa-tsy fisaorana, tsy misy afa-tsy fiderana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tanteraka tokoa no nataon'i Davida eto satria tsapany tsara tokoa ry havana fa matoa izy afaka nandolotra izao fanomezana marobe izao nanorenana ny tempon'Andriamanitra dia tsy noho ny hery moa izy sanatria na ny fahaizany fa tena mbola fitiavana sy fahasoavana an'Andriamanitra ihany. Ny tompo kosa teo anatrehan'izany ry havana dia nandinika ary namantatra ny fon'i Davida isanandro ary hitany tokoa fa olona tena madio fo Davida mandeha amin'ny fahitsiny, olona tena tia azy tsy mba nisy kajikajy zany fa tena tia azy tamin'ny fony tanteraka tokoa. Zany hoe raha nivavaka zany Davida, raha nidera sy nankalaza an'Andriamanitra ihany koa dia satria tena tiany fotsiny zao d'Andriamanitra. Raha nahafohy fanomezana marobe koa izy hanaovana ny tranon'Andriamanitra dia satria fantany tsara
fa zay rehetra nananany dia avy noho ny fitiavan'Andriamanitra avokoa ka dia nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony madio sy ny fahitsiana tokoa Davida. Ary zany no nahatonga ny Davida hiteny eo amin'ny Samuela toko faharoa, Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafito amby roapolo ry havana manao hoe ny madio no isehonao fa madio ary ny mpiolakolaka no isehonao fa laritsaina. Ary mbola dia niteny azao koa Davida amin'ny andininy soratra masina voavy novakitsika teo io hoe Andriamanitra fantatro fa ianao dia mahafantatra ny foa ary mandihy mankasitraka izay mahitsy fa ny amiko izy dia tany mihitsy-poko no nahazo tokony nanolotra fanatitra ho anao. Zany hoe tena fitiavana madio, tsy misy kajikajy, fitiavana tsy mba nila tambiny zany no nanaovan'i Jehovah nanolotra ny fanatitra nanamponiny ny Andriamanitra fa tena tamin'ny fitiavany n'Andriamanitra tanteraka tokoa. Ary tsy Davida rery ihany ry havana no ankasitrahin'Andriamanitra raha mandeha amin'izany hitsi-po izany fa tsika rehetrarehetra zao itsika izana ny asan'ny tanany samy ankasitrahany avokoa raha mandeha amin'izany hitsi-po izany. Ko raha mbola tsaroantsika ihany re, raha mbola tonga ao anatin'ny saintsika ihany re hoe matoa mbola veronaina toy izao, matoa mbola nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka fahasalamana toy izao matoa mbola nosoavin'Andriamanitra toy izao dia satria mbola noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Noho izany dia tokony hampifaly azy foana isika, tokony hanao zay rehetra ankasitrahany foana isika dia andeha amin'ny hitsi-po sy ny fitiavana anazy tanteraka tokoa. Tsarovy ry havana fa raha vao faly amintsika fotsiny anie Andriamanitra tsy hijery antsika fotsiny izy fa tsy maintsy hihevitra zay rehetra mahasoa antsika amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ko raha sanatria re tojo fahasarotany raha tojo sedra sarotra mandalo lalatsarotra aza-kivy izany, aza variana mitanisa fahoriana sy ny olantsika amin'ny olona izany, tsarovy foana hoe atsohy ny tompo eto aminy eto mavesatra ao. Tadidio ry havana fa isan'andro dia mandinika ary manara-maso ny fiainantsika ny tompo. Noho izany mianjanja eo anatrehany avokoa zay rehetra lalovantsika. Noho izany aza matahotra ninona zany zay lazain'ny olona aminao, ninona fitsikirana ataon'ny olona aminao aza matahotra, hita ny tompo amin'ny atsipiriany izany fa ataovy mampahery anao fotsiny androany ny tenin'Andriamanitra ao Mika toko fahaenina ny andininy fahavalo manao hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Na izany aza rehefa ry havana dia mampalahelo ihany satria na izany ary ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahantsika dia tosarotra amintsika ihany raha mbola sanatria tsika andeha amin'ny anompo azy amin'ny fo maloto tsy mba manana fahadiovam-po, tsy andeha amin'ny fahamarinana fa miolakolaka mandrakariva, tsy ho tanterakitsika izany sitrapon'Andriamanitra izany hoe hanetry tena hanao ny marina ho tia famindram-po izany. Kanefa tadidivo tsara ry havana, fantatsika moa fa inona moa nahatonga ny Abrahama lasa mpanan-karena ry havana ho tonga lolo malaza mandrak'androany. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia katsahitsika isan'andro isan'andro. Nazahoany Abrahama amin'izany dia satria nandeha tamin'ny fahitsi-po i Abrahama, niaina tao anatin'ny fahatsorana tanteraka, tsy mba nanao kajikajy zany amin'ny fanarahana n'Andriamanitra ary dia tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa izany ry havana. Noho izany raha fantatsika raha tsapatsika ihany fa mahasora izany dia andeha mba hiezaka tsika hianatra hitoetra ny Davida sy Abrahama rehetra dia hiaina hanompo an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy, andeha amin'ny fahamarinana mandrakariva ary tsy miandry valiny amin'izay zavatra ataotsika, hanompo an'Andriamanitra tsy misy kajikajy, hiezaka manao sitrapony satria tiatsika fotsiny izy. Tsy mila mitady vavolombelona ihany koa na aminiza fa Andriamanitra irery ihany no mahita zay ataotsika dia izy ihany koa no ankasitraka atsika araka ny teniny eo amin'ny ohabolana toko faha 1 andininy faharoapolo manao hoe fa vetavetana eo mason'i Jehovah ny meloka-po izy fankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Izany hoe ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra irery ihany zany ry havana no tena mitondra fahasoavana, mitondra fitahiana amin'izay rehetra ilaitsika. Ka raha vao ankasitrahin'Andriamanitra fotsiny ny zavatra ataotsika na ny fitondrantenantsika dia mifalia ry havana, aza lany andro mangataka sy mitaraina foana fa tenenao ny vavantsika fotsiny hoe tompo tafio ny herim-panavy aminao ampio Tompo mba ahafahako manompo anao amin'ny fo madio, amin'ny fahitsiana
amin'ny fahamarinana tanteraka. Tsy zany ihany nefa, tsy zany hoe andeha mitsi-po zany ihany nefa ry havana no mampifaly an'Andriamanitra, fa ny fahatahorantsika azy indrindra ihany koa. Tena ankasitrahan'Andriamanitra zany hoe matahotra azy izany. Any amin'ny Psalamy 7:70, ny 7:70 ny 1:1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova mankasitraka izay matahotra azy. Zany hoe tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika isanandro ny fahatahorantsika an'Andriamanitra. Ka na dia misy zavatra tiantsika atao aza, nefa fantatsika kosa fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony ho lavintsika izany, tokony tsy ataontsika izany noho ny fahatahorantsika an'Andriamanitra. Ary izany dia marin'ny teniny koa ao amin'ny Korinthiana 1:10-20 manao hoe ny zavatra rehetra ho izy azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ka rehefa feno tahotra an'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana, dia tsy maintsy ho resintsika avokoa ireo fankapanahy, ny velam-pandrika rehetra dia ataony devoly andavonantsika. Ary rehefa hitan'ny tompo hoe vitantsika ny mandahany izy ireny, dia izao ihany, tsy hijery fotsiny izany ny Andriamanitra, fa tsy maintsy hiarontsika foana izy isanandro, hitahy antsika ary hanambina antsika amin'izay rehetra ataontsika, satria hoy ny teniny hoe izay madio tokoa izy no isehoan'Andriamanitra fa madio. Tena ankasitrahan'Andriamanitra koa nefa ry havana, tao ny fahitsim-po, tao ny fatahorana anazy, fa mbola tena zava-dehibe amin'Andriamanitra tokoa zany hoe isika mazoto mivavaka amin'izany. Onge izy hoe raha misy roa na telo izy mivory sy mivavaka amin'ny anarako dia eo afovoany aho izy. Zany hoe hanatrika antsika foana izy rehefa mivory mivavaka amin'ny isika. Ieno hamaly vavaka antsika izy. Ny antony ry havana dia zao, satria faly mankasitraka antsika mivavaka amin'ny Andriamanitra. Ka raha vao amin'ny fomaraina isika dia tena faly tokoa ny tompo raha manetry tena mandohalika eo ambany fahasoavana isika mametraka ny fiainantsika iray manontolo eo aminy. Alohan'ny hatory koa dia tiany raha misaotra sy midera azy isika amin'izay rehetra nataony tamintsika nandritry ny andro manontolo. Zany rehetra zany ry havana, tsy misy vola lohantsika, tsy mandovoly isika amin'izany. Ka hono zany aza vela misy anakatsakana atsika tsy hivavaka izany aleo mivavaka foana, na dia mibadabada aza ny fivavakantsika, na dia manao vavaka miverimberina azy isika, tsy mampaninona azy izany, fa ny zava-dehibe ao anatrehany dia isika mivavaka amin'ny fo madio, amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fatahorana azy ary amin'ny fitiavana indrindra. Hoy Job amin'ny 7:30 hoe hivavaka amin'Andriamanitra izy ka ankasitrahiny. Tandremo nefa ry havana na izany aza, tandremo isika sao misy tafalasaka ao amin'ny fanamelohan-tena, ka hiteny hoe za ty efa fenota ity ve? Za efa tsy mendrika ity ve? Za ve dia mbola ho tian'Andriamanitra ihany? Za ve dia mbola ho ankasitrahan'Andriamanitra ihany? Tsy ary havana, tadidio fa ninona toetratsika, ninona filazan'ny olona ny momba antsika, ny zavatra rehetra ny tena tian'Andriamanitra dia izao irery ihany. Vonona isika hiverina aminy, vonona isika hivavaka aminy, andohalika, anetry tena hifona hibabokelika eo anatrehany dia tadidio. Fa zay rehetra manantona ahy hoy ny tompo, tsy mba misy ho laviko mihitsy, ary ho ankasitrahany isika, ho dioviny, avaoziny, ary ho atsarainy isanandro tokoa. Hoy izy eo amin'ny Isaia 1:7 ry havana, hanamarinana zany teny zany hoe avy ary ifandahitra isika hoy Jehova, na dia tahaky ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaky ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaky ny sily aza dia ho tahaky ny volon'ondry fotsy. Noho izany aza matahotra aza mora-kivy aleo miezaka miverina mivavaka amin'Andriamanitra foana, mangataka mandrakariva ny fahafenoan'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitary-dalana antsika, hanome antsika fo madio, fahitsiana, fahamarinana, fahatahorana an'Andriamanitra ary indrindra fitiavana, satria zany fitiavana zany no manarona fahotana maro. Ny voninahitra teo amin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Iondrika hivavaka isika ry havana. Atahoana tsy hankasitraka anao ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, fa tena ny fitiavanao tokoa no natozao anay. Ny fitiavanao tokoa mbola mihevitra mandrakariva ny mahatsara anay. Anika tsy reraka ianao Jesosy, mampianatra anay, mandefa ny sitraponao manaratra anay, manara-maso ny fiainanay isanandro. Ankehitriny dia mbola
hitanao Jesosy fa mbola miantehitra be dehibe amin'ny herinay sy ny fahaizanay izahay. Ka raha te hikatsaka an'izany fitahiana sy fahasoavana fahombiazana izany. Alahelo ianao Jesosy teo anatrehan'izany ary dia nabaribarinao taminay androany fa tsy misy afa-tsy ny fifankasitrahana avy aminao rery ihany no ahitana ireo fitahiana fahasoavana katsahanay isan'andro isan'andro ireo. Ko mangataka aminao ry Jesosy malala, mafeno mandrakariva ny fanahy masinao izahay, hanampy anay hatanterahana izay rehetra ankasitrahanao tombo. Dia ny anananay fo madio, andehananay amin'ny fahitsy-po, amin'ny fahamarinana, ny atahoranay ianao Jesosy malalo, ary koa ny tsitsaharanay ivavaka aminao, ibebaka aminao, hitondra ny faratsianay rehetra eo anatrehanao. Ka dia ho marina aminay tokoa ny teninao hoe Jehova mankasitraka izay matahotra azy ka nasoa azy. Amen. Raisom-pinoana ry havana nitso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandroany lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Iany andeha amin'ny itsim-poa sy ny fahamarinana, hatahotra n'Andriamanitra, azoto hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.